fa efa niresaka an'izay tsipy kanety be izay ihany sika nytsipy kanety be zay isan'ny azo ny trophée mahery zay telo be zao moa zany ny sokajy mahazo dia ny sokajy junior ny sokajy senior vehivavy ary ny sokajy senior lehilahy amin'ity ariva ity dia iresaka manokana mikasika mpilalao iray vehivavy izy ity resaka ny Francine Randrembahiny na Sisina ny afatarany maro azy zay anisan'ny efa 30 taona mahery tao anatin'izany filalaovana anitsipy kanety be zay anisan'ny azo ny trophée mahery ndeha rahantsika ary nisaresaka ny fanaovana taminy tena marina zany a dia calculetsika le taona raika amby 30 taona nanaovana baolina zao dia nanomboka tamin'ny taona 1987 zany nanomboka baolina mandrak'izao. Nanina no natonga n'ilay safidy hoe ilalao an'ilay baolina? Amiko zany dia tsy tao anatin'ny saiko mihitsy io safidy hoe ilalao tsipy kanety be io fa ohatran'ny talenta avy amin'Andriamanitra dia raha teo amin'ny zava-bita ary tao anatin'izay raika amby 30 taona izay raha fitinina na nahoana ny dingana vitany Sisina? Efa afa-po zany amin'ny dingana nataoko satria efa azoko nitanjona avo indrindra maneran-tany izay nazahoako ny tompon-daka eran-tany tamin'ny tifitra tamin'ny 2012 dia mbola afa-po ihany koa satria vao tsela akory tamin'ny taona lasa iny nazahoanay ny vice champion du monde en équipe tamin'ny Chine. Ao anatin'ilay tsipy kanety be inona ny tena atao hoe fahatsiarovana tena tsara ho anao zany tao anatin'ilay izy sy ny mety hoe nampalahelo ihany koa? Fahatsiarovana tsara indrindra angambany dia iny tompon-daka eran-tany anahy iny maro dia maro tokoa fa iny ny tena anisan'ny zava-dehibe tanjona voalohany indrindra ny eritreretiko vao nandraisako an'ilay tsipy kanety be dia mampalahelo angambany eny tena sportive dia manana fair play ihany fa indraindray rehefa ohatrany hoe tsy mety le atao dia malahelo kely. Hatraizany mbola eritreretiny ny Sisina ilalaovana ny taranja tsipy kanety be efa mieritreritra ny hoe anomana relève ve sa hoe mbola anomy foana hatraiza? Efa miezaka mihitsy zao miaraka amin'ny relève amin'izao fotoana izao ialako tsikelikely fa efa manana eritreritra ihany aho hoe hiala fa mety efa atoato kely ihany angambany dia